Miaraba ny fiangonana manao hoe nitsangana tamin'ny maty Kristy. Dia mbola hideran'Andriamanitra, hideran'ilay tompontsika isika riavana. Fa mbola mampatsiahy antsika ny teniny androany hoe tsy mandainga ny teniny, tsy mandainga ny tenin'Andriamanitra riavana. Donc velarintsika ny baibolitsika dia iarahantsika mamaky ny Lioka toko faha 2:20. Lioka toko faha 2:20 dia eo amin'ny andininy faha 20. Dia efa homantsika koa ny FJKM 7:7 349 sy 4:7 824 hiomanantsika amin'ny fiderana. Manao an'izao ilay Lioka 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary raha mahita ny Jerosalema voadidiny miaramila ianareo dia aoka ho fantatrareo fa efa mby akaiky ny fandravana azy. Tamin'ny taona 7:30 taona taorian'ny tenenan'i Jesosy an'io teny io dia tanteraka io teny io riavana. Raha ny filazan'ny mpandinika, rehefa nanomboka ny fahirano an'i Jerosalema dia nanodidina an'i Jerosalema ny miaramila Romanina. Ary araka ny filazan'ny mpandinika ihany 5 volana taorian'izay dia rava tanteraka Jerosalema sy ny tempoly. Tsy mandainga ny tenin'Andriamanitra riavana. Dia mbola hidera azy sika, hidera azy ny amin'izany fahamarinana izany. Tompo Andriamanitray io derainay ianao. Midera anao izay fa Andriamanitra velona ianao ka miteny aminay amin'ny alalan'ny teninao. Derainay ianao fa tsy mandainga ny teninao. Mbola sotoninao ny sainay handinika amin'izao marain'izao hoe izay lazain'ny teninao dia tanterahanao, izay teneninao dia tovinao, tsy mandainga ny teninao. Dia omeo anay Tompo ny saina, vonina anaiky izany teninao izany. Ampio izahay mba ahafantatra hoe efa akaiky ny andro hiverenanao satria izany koa nambaran'ny teninao. Dia ampio izahay ahafantatra fa ho avy ianao hitsara ny velona sy ny maty. Omeo anay ny saina anaiky hoe efa akaiky ny fitsarana anay. Dia mbola handre ny teninao koa izahay androany dia omeo anay koa ny anaiky izany sahady ho tena teny avy any an-danitra, ilay teninao tsy mandainga. Dia tena hoe hitoetra anatin'ny fiadananao izahay, hitoetra anatin'ny fiadananao manomboka androany ka mandra-pahatonga ny andro izay hiverenanao. Derainay ianao fa tsy mandainga ny teninao. Amen. Kami
Hitantsika androany hoe tsy mandainga ny tenin'Andriamanitra. Fandao ange mbola vakitsika ny 9:20 amin'ilay lioka 1:20 teo ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary izay anjody amin'izany andro izany aoka handositra ho any an-tendrombohitra, ary izay ao Jerosalema aoka handositra ho any ivelany, ary izay any an-tsaha aoka tsy hiditra ao an-tanàna intsony izy. Efa nitenitsika hoe tsy mandainga ny tenin'Andriamanitra, fa mahavariana ry havana, ary tena hoe hiderantsika ny tompo ny précision ny tenin'i Jesosy mahakasika an'ity faharavan'i Jerosalema ity. Dia rehefa hoe nanomboka natao fahirany Jerosalema, nanomboka nodidiny miaramila Romanina, nisy général Romanina izay antsoina hoe Titusy. Dia tsy fantatra mazava ny antony fa nisy fotoana nasainy emotra ny miaramilany. Ary dia tamin'izay fotoana izay no nahatanteraka an'ity 9:20 ity. Nisy jiosy afaka nitsoaka, afaka nandositra. Izany ilay fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra ry havana. Tena hoe izany. Dia amin'izao maraina izao koa nefany toy ny hoe omeny tompo lalana isika andosirana ny famaizana dia ny fibebahana izany. Mbola miantso antsika hibebaka ny tompo, mbola hisaorantsika hiderantsika azy izany, da antsika mbola hiara hivavaka. Ray malalo tsy mitsahatra izay mideranao, tena hoe tsy reraka ianao manao teny averina aminay satria be famindram-po ianao. Tsy tiana ho tratry ny fanameloana izahay. Tsy mitsahatra izay mideranao fa tena hoe tsy mandainga ny teninao, ary tena tianao hilentika, tianao hifantsika aty am-ponay, aty an-tsainay izany amin'izao maraina izao. Dia fantatra fa tsy maintsy ho avy ianao hitsara ekenay izany. Fa mbola atoronao izahay amin'izao maraina izao hoe tsy ho ringana, tsy ho tratry ny fanameloana raha mibebaka. Misaotra tompo malalo. Dia mifona aminao aho izay ankehitriny. Raha misy aminay amin'izao maraina izao mbola manao tahaka reto jiosy reto, mbola hoe tsy manaiky an'i Jesosy Kristy ho ilay zanak'Andriamanitra nirahana hisolo helokanay teo amin'ny hazo fijaliana. Hitanao ny fonay, nasehonao miharihary tao amin'i Jesosy Kristy tokoa ny herin'ny fitiavanao tompo, nefa dia tsy nahoanay inona akory izany. Fona aminao izahay, fa aoka ianao Andriamanitra hamindra fo, aoka ianao hamela helokanay, dia feno fanainao masina izahay, mangataka ny fanainao masina ameno anay, ampatsiahanay isan'andro fa mpanota, mila mpamonjy izahay tompo. Aoka ny fanainao masina ameno mba hamononay ny asan'ny nofo, ny asan'ny ratsy rehetra aty anatinay. Dia tena hoe hiaina anaty fibebahana isan'andro izahay. Omeo anay koa ny saina anaiky hoe raha mandalo famaizana, raha mandalo fanenjehana sy fahoriana izahay, dia
fomba mbola ampiasainao ihany zany hitariana anay hibebaka hitariana anay hiverina aminao zany no ataka dia miaino vavaka anay ary ajoro izay fiangonanao. Amen. Riandramani janari isalana nanaranao nasauna miariari miarini fitiavanao fanifyamunananazu ufiurena pamarinana diavatulampitsikuru siandiazu ifikirana niteninaze sapajesi nunifarana salama tanatinaminifanesi sifia karana malamba fanifyagunananazu ufiurena pamarinana diavatulampitsikuru seandiazu ifikirana Mijangu mais pizalina Naminila funami fufu Nazarira pilubina Majesila hajani ngufu Fani fyangu nananazuru Ufirujana pamarina fikirana ilanan sungguh malitunya fitari kanjunan nazara nane uveru tuni muja majoka aizinya isaba Fanifyagunananazu ufiurena pamarinana diavatulampitsikuru seandiazu ifikirana. Ho an'Andriamanitra iririany ny voninahitra ho amintsika kosa ny fiadanany. Amen. Ny Alahady fa 7 amby 20 ny volana Martsa taona 2 amby 20 Alahady fa 4 amin'ny Karemy Alahady hitondrana mbavaka ny asa fifandraisana sy ny fampahalamba vao eo amin'ny nivon'ny FJKM ary ihany koa Alahady nomoneria eto anivon'ny synodam-paharitany misy antsika ibanjina antsika ny lohahevitra mamala ny faharatsiana ny tompo dia hitsangana ny fiangonana ho ataontsika ny hira faneva 5 amby 20 taona ny SPADIS. Miurena tsara aminy finona misikina herika andeha mijoro tanokazavela ny asa fanompona azamba malaina fa andeka mazoto zaveno tadidiro ny finona no ampiasa Miurena kehitrimu kadema ereziana Asefane kena tawa patukina
Renapetraky Jesosy angana maefa fa tsy vita mora ny asa fitorina ekeo am-pitiavana ka andary tantara zao reno tadideo ny finonano ampiasa mihorena kehitrimo ka de maereziana mazoto miasa mipifalina fanilanitra ary manjara lovana kufanyana jadeka misikina efa falimianjana laza tumpuna zareno tadideo ny finonano ampiasa mihorena kehitrimo ka de maereziana zareno tadideo ny finonano ampiasa mihorena kehitrimo ka de maereziana. Ry avana malala ho amin'ny tompo ho amin'ny fanahinareo ania ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andehantsika hisaotra sy hiteran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny salamo manao hoe: Jehovah dia eo amin'ny tempolo masina, ny seza fiandriany an'i Jehovah dia nan-danitra, ny masony mijery, eny ny ody masony mizaha toetra ny zanak'olombelona. Jehovah mizaha toetra ny marina, fa ny ratsy fanahy sy ny fady dia samy ala ny fanahiny. Andatsaka fandrika amin'ny ratsy fanahy izy, tahaka ny fandatsaka ranon'orana, avy saoly fara arivo mahamay no anjara kapoakany. Fa mariny Jehovah ka fa marinina ny tiany, ny mahitsy no ahita ny tavany. Amen.
salidera. Alleluia, Vavakantsika ry havana dia rainay ianao ry tompo lehibe fa nahary izao rehetra izao tokoa ianao. Nirinao ihany koa ny fisinay tsirairay avy. Nirinao ihany koa ny sin'izao fotoana izao entinay iaonana aminao. Misaotra anao noho ny amin'ny tombonandro izay nomenao anay ankehitriny. Misaotra anao ihany koa noho ny fitantananao namaky vakinay iny herinandro lasa iny. Ary indrindra tompo, misaotra anao noho ny asa lehibe izay vita tao amin'ny Jesosy Kristy tomponay. Fa raha tokony izahay no nijaly dia izy no solo-toerana ho anay. Alleluia. Dia rainy mandrakizay ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay ny vavakay. Amen. Jesosy tompo, vonina iainanao indray izay ankizy tanora ankehitriny ka mitenena araka ny fombanao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Andery ankizy tanora ny ao amin'ny Tesalonianina 2:1-10 no angalantsika ny fampianarana ny amin'ny anio. Tesalonianina 2:1-10. Rehefa hitantsika izany dia ho vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary izany no angatay mandreva aminareo mba ho ataon'Andriamanitsika ho miendrika ny fiantsonana ianareo ary ho tanterahany amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana. Amen. Andeha ho verentsika indray mandeha amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izany no angatay mandrakarivany aminareo mba ataon'Andriamanitsika ho miendrika ny fiantsonana ianareo ary ho tanterahany amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana. Okay. Mety ho sarosarotra ny amintsika ny andehanao tsenjeran'io fa andeha lesona ny tena tsoahantsika amin'ny alalan'io andin-tsoratra mason'io. I Paoly eto ilay miteny ary vavaka nataony ho an'ny fiangonana any Tesalonika izy ity. Mivavaka ho an'ny hafa. Mivavaka ho an'ny hafa. Matetika isika rehefa mivavaka dia mifantoka amin'ny tenantsika ihany fa andehantsika hianatra hivavaka ho an'ny hafa. Dia misy tantara kely izay ao amin'ny Baiboly ao toko 5 ilay izy Mateo toko 5 (5-7) fa ho fitianiko ilay tantara fa tsy ho vakiantsika akory. Kapiteny anankiray marary vao amparalysisa ilay miara-miasa aminy dia tena niazakazaka izy nitady an'i Jesosy. Tady an'i Jesosy mafy mihitsy izy hoe Jesosy aiza ianao? Fa efa hitan'i Jesosy dia niangavy izy hoe andao mba sitrano ilay mpanomboka ary izy ilay mpiara-miasa aminy izany. Tao anatin'izay nefa dia ozy teny Jesosy ary hoe andao ary dia hoy indray ilay kapiteny anka aleo ianao miteny ihany dia ho sitrany izy fa tsy mendrika hidiranao ao ambany tafotranoko. Dia teo anatrehan'izay dia tena hoe gaga ary tena faly Jesosy naheno hoe zanaka tena finoana. Dia niteny Jesosy moa izany any amin'ny 7:10 dia hoe tongava aminao arak'izay ninonao.
dia tanteraka ary sitrana tamin'ny nora izay nytenena Jesosy iny ilay mpiara-miasa an'ity kapiteny ity. Dia inona moa no azotsoana amin'izany hoe andehtsika rehefa hoe mahita namana ihany koa hoe mila an' Jesosy Kristy ao anatiny hoe mila vonjy afaka manao fanampiana izay azontsika atao isika fa andeha koa tsika hitondra ireny fahoren'ny olo ireny ireny atao hoe olan'ny olo ireny eo anatrehan'i Jesosy Kristy Tompo fa dia mamaly vavaka koa Jesosy Kristy. Dia ny fampiarana ho ataontsika andeha ataontsika fianarana isan'andro alohan'ny voan'ny dada na ineny ao an-tokantrano aza vela avoaka i dadanao io na neninao io fa hoe dada andao alohantsika hivavaka avy aloha entina mbavaka dada avy aloha entina mbavaka dia tahaka izany koa neny avy aloha tsy mivoaka entiny eny raha tsy mivavaka satria fatantsika ihany koa fa ireo ray aman-drentsika ireo dia mivavaka ao antsika mandrakariva. Dia anampianarana ihany koa afaka hitsory vavolombelontsika ankizy sy tanora mitondra mbavaka an'ireo namantsika ao ireo namana izay anala fanadinana ao ireo namana izay mety hoe maharary misy karazana olona maro samihafa dia andehantsika anao tahaka ny Paoly hoe hivavaka ho an'ireo namantsika. Dia andeha averintsika farany ilay tenin'Andriamanitra teo Tesalonianina 2:1-10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary izany nangatay manakriva aminareo mba ataon'Andriamanitra ho mendrika ny fiantsony ianareo ary ho tanterahana amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana. Amen. Dia hivavakantsika. Jesosy zokinay mampianarana hivavaka ho an'ny hafa ihany koa eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay misaotra anao hatrany izahay raha toka mbola nomenao an'izao fotoana izao izay ahafahanay indray mandre ny teninao. Raha maksy ny teny soratra masina izahay aoka ny fanahinao hirotsaka aminay tsirairay avy izay hamaky ny teny ary ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao aoka ny ianao no hitari-dalana azy amin'ny fampitana izany hafatra izany ary ny fanahinao hiasa ao anatin'ny vahoakanao hahatonga azy hibebaka ka hiala amin'ny faharatsiana. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Araka ny mahazatra eto amin'ny fitandremana Isotry Fitiavana dia ny Baiboly dia manao amakiana ny teny isaky ny Alahady farany amin'ny volana ho fampatsahivana ny atom-bavaka Jesosy Kristy sy ho mariky ny fiombonan'ny Kristianina. Iaraka mamaky sy ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Jeremia. Jeremia 2:20 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 10. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Afatra nampitondran'ny Tompo an'i Jeremia ho an'ny Tsedekia mpanjaka. Fa nirahin'ny mpanjaka akany amin'ny Jeremia i Paseora zanakalahin'ny Malkia ary koa i Tsefania mpisorona sady zanakalahin'ny Maasea mba hangataka aminy hoe raha sitraka ao
Anontany tompo ireny momba antsika satria miady amintsika i Nebokadnetsara mpanjaka amin'ny Babilôna. Angamba mety anao zava-mahagaga indray ny tompo ka hanaingy amin'ny Babilôniana andao antsika. Dia hoy Jeremia tamin'ireo iraka: andeha ambarao amin'ny Tsedekia izao fanambaran'ny tompo Andriamanitry ny Israely izao. Indro ataoko miverin-dalana ireo miaramila izay miady any ivelan'ny manta amin'ny mpanjaka amin'ny Babilôna sy ny Kaldeana noho ny faherana ataony anareo ka hampodiko eo afovoan'ny tanàna. Izao mihitsy no hiady aminareo ka asehoko aminareo ny heriko sy ny fahaizako ao anatin'ny fahatezerana amin'ny rehetra mahatsiravina. Hamely izay rehetra monina amin'ity tanàna ity aho, na olona na biby, ka ho fatany arety mandringana izy rehetra. Aorian'izany, hoy ny teny entitra avy amiko tompo, dia atolotra eo an-tanan'ny mpanjaka Babilôna i Tsedekia, mpanjakan'ny Joda, sy ny manam-boninahiny ary ny mponina tao an-tanàna izay sisa velona tamin'ny arety mandringana sy ny ady ary ny mosary. Eo an-tanan'ny fahavalo izay mitady hamono azy ho faty no anolorako azy, ka asain'ny Nebokadnetsara ripaka tsy misy antra na fangorahana na indra-fo ireny. Hafatra hafa koa nampitondrain'ny tompo an'i Jeremia ho an'ny vahoaka hoe: izao no lazain'ny tompo, indreo ianareo apetraka eo an-tsapanan-dalana ka eo anareo ny fiainana sy ny fahafatesana. Na iza mijanona amin'ity tanàna ity dia ho fatin'ny ady sy ny mosary ary ny arety mandringana ato. Fa izay mivoaka ny tanàna kosa mba hitolo-batana amin'ny mpanafika dia havonjy ny ainy. Fa tsy ny hitondra soa amin'ity tanàna ity no kendreko, hoy ny teny entitra avy amiko tompo, fa ny hitondra loza aminy. Atolotra eo an-tanan'ny mpanjaka Babilôna izy ho dorana amin'ny hafa. Ho tohizantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Lioka. Lioka 2:20, 2:20 ka hatramin'ny 4:20. Ary ho faranantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny epistily 2 ho an'ny Tesalonianina. Tesalonianina 2 1:1, 7 ka hatramin'ny 12. Rehefa hita diovakina amin'ny anaran'ny tompo. Rehefa hitanareo voadidina miaramila i Jerusalema dia fantaro fa antombotra ny fandravana azy. Amin'izany izay any Jodea aoka andositra any an-tendrombohitra, izay ao an-tanànan Jerusalema aoka ilefa any ivelany, ary izay any an-tsaha aoka tsy hiverina ao an-tanàna, satria andro nataon'Andriamanitra ho famaizana izany andro izany mba hantanterahana izay rehetra voalazan'ny soratra masina. Loza no hanjon'ny bevoka sy ny mitaiza kely amin'izany andro izany, satria hisy fahoriana lehibe amin'ity tany ity ary hiatra amin'ity vahoaka ity ny fahatezeran'Andriamanitra. Ny mponina haringa ny lelan-tsabatra na hoentiko babo any amin'ny firenena rehetra any, ary Jerusalema ho hitsakitsahan'ny hafa firenena mandra-pahafenoan'ny andro natao hanjakan'ny hafa firenena. Tsy maintsy velom-pisarona mandrakarivan'Andriamanitra izahay ry havana noho ny aminareo. Mendrika ataonay izany satria mandroso fatratra ny finoanareo ary mitombatra ny fifankatiavanareo rehetra. Izany no mahatonga anareo ho reharehanay manerana ireo fiangonan'Andriamanitra, noho ianareo manam-paharetana sy minatrany eo anivon'ny fanenjehana sy fahoriana rehetra mianjady aminareo. Porofy izany fa mitsara dradrary ny Andriamanitra, satria vokatra izay mianjady aminareo dia hatao mendrika ny fanjakan'Andriamanitra ianareo. Sady io fanjakan'Andriamanitra io no antony hiaretanareo fijaliana, satria izao no aradrariny amin'Andriamanitra ho valiana fahoriana ireo mampahory anareo. Ary homena fialan-tsasatra miaraka aminay ianareo ampahoriana. Ho tonga izany amin'ny andro isehoan'i Jesosy Tompo avy any an-danitra, hotronon'ireo anjely mitory ny heriny. Voadidina afo miredareda izy no tonga hanasazy ireo tsy mahalala Andriamanitra sady tsy manaiky ny vaovao mafaly momba an'i Jesosy Tompontsika. Fahaverezana maritra mandrakizay no sazy hiatra amin'ireo ka tsy hifanatry tava amin'ny tompo sy ho lavitry ny herin'ny enim-boninahitra ireo. Amin'ilay andro atongavan'ny tompo mba homeny vahoaka ny voninahitra sady gagan'izay rehetra mino azy. Ho isan'ireto hanome voninahitra ny tompo ireto koa ianareo, satria nin'ny fijoronay ho vaolombelona nanambara azy taminareo. Izany no ivavahany lalandava ho anareo, ka mangataka amin'Andriamantsika izahay mba hataony mendrika ny fiainana ny antsonanareo ianareo. Mangataka izahay mba ho tanterahiny amin'ny kery avokoa ny fanirianareo, hanao soa ary hataony lavorary koa ny
ateraky ny finoanareo dia homenareo voninahitra ny anaran'i Jesosy tompontsika sady anareo koa homeny voninahitra. Izany no vokatra ilay fahasoavana avy amin'ilay Andriamantsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Dia hivavakantsika ry havana. Ray malalo isaoranay ny tolotsaina izay omeny ny fanahinao masina ka ataovy tafahombona nanao tanterak'izay amin'ny alalan'izao teninao zao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Dia mbola ho ampitomboana amintsika hatranany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Andeha ny Tesalonianina faharoa toko voalohany izay efa finaky ny mpanompony teo no angalantsika ny afatra. Andeha ho vakintsika miaraka ny andinin'ny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay noho ny aminareo ry rahalahy, fa mahamendrika izany satria mitombo fatratra amin'ny finoanareo ary be ny fifankatiavanareo rehetra. Amen. Ny tena anisany mampalaza ny fiangonana Tesalonika ry havana dia izy tia fatratra ny soratra masina, mandalina ny soratra masina. Ary noho izay resaka hoe fandalinana, fanakakaizana ny resaka soratra masina izay dia ny vokany ny tombo ihany koa ny fifankatiavana teo amin'izy ireo. Ny tena finoanan'Andriamanitra ry havana dia miaraka mandrakariva ny fitiavana ny namana. Ny tena finoanan'Andriamanitra dia miaraka mandrakariva ny fitiavana namana. Ny finoana no andeha ataontsika hoe faka ny zava-maniry anankiray dia ny voavoakany ny fitiavana namana. Ny azo anankiray mampitombo mamoa tsara izy ry havana dia salama tsara, mitombo ara-dalàna, mandeha araka ny tokony ho izy. Ary tahaka izany ihany koa ny kristianina. Rehefa mitombo amin'ny finoana ara-dalàna ianao tsy sampony ianao zany dia mamovo ianao. Fa ny voanisan'izay tokony amoazanao dia ny fitiavana ny namana. Ahoana moa no mahatonga an'izany ry havana? Arakaraka ny tombonitsika, ny tombon'ny fifankatiavana, natao hoe finoana dia fifandraisana amin'izay inontsika ihany koa izy io. Dia Andriamanitra izay inontsika dia Andriamanitra fitiavana. Lasa anaminao zany ilay
toetra an'Andriamanitra satria tadidio ry havana malalao amin'ny tompo fa fiaonanao na amin'ny olona ray io na amin'Andriamanitra ny maika fa i Jesosy Kristy tompo dia mitondra fiovana aminao. Afaka raisinao amin'ny ohatra zany. Taloha ianao tamin'ny hoe mbola mpitovo célibataire zany fa rehefa nanambady ianao dia tsapanao fa nisy fiovana teo aminao. Ny toetry ny olona ray zany dia arakaraka ilay Andriamanitra tompony. Raha Andriamanitra tsy misy maso tsy misy sofina, izay tsy manim-bolo izay tsy velona akory no andeha ivavahan'ny olona anankiray dia manahaka an'izany ihany koa ny toetrany. Azagaga ianareo ry havana malalao amin'ny tompo. Raha mahita olona anatin'ny fiarahamonina, mahita amin'ny fangirifirianany hafa, mahita amin'ny fahorian'ny hafa, eo mangidy izany fiainana izany. Fa izy dia ahoana? Tsy mihetsi-po, insensible tanteraka izy eo anatrehany manodidina azy. Satria nahoana? Ilay Andriamanitra ifandraisany, ilay Andriamanitra tompony, ilay tedavina isan'andro. Izay ilay Andriamanitra. Ary azagaga ianareo raha misy olona tahaka an'izany eo amin'ny fiarahamonina. Satria nahoana? Amafisiny any amin'ny salamy zany. Nenga ho jerentsika. Salamy 5:1 ny andininy 4 ka hatramin'ny 5. Andininy 5 5:1 ny andininy 4 ka hatramin'ny 5. Salamo. Dia ry havana efa hitantsika izany dia vakiantsika miaraka. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe volafotsy volamena ny sampiny ireny asan'ny tanan'olona. Manambavy izy fa tsy miteny, manamaso izy fa tsy mahita, manantsofina izy fa tsy mandre, manana orona izy fa tsy fanomolo, manantanana izy fa tsy mandray, manatongotra izy fa tsy mandeha, ary tsy mahaleo-peo ny tendany. Ho tahaka izany izay manao azy sy izay rehetra matoky azy. Mila fitandremana tsara ry havana hoe iza ilay totonao isan'andro fa tandremo sao lasa manompo asa isika. Tandremo sao dia lasa manompo vola aman-karentsika ry havana. Fa ny toe-pontsika tsirairay avy dia ho tahaka n'izay Andriamanitra ho tompontsika ihany. Ary ohatra faharoa, azagaga ianao raha mahita olona le mpandeha makany amin'ny doany ireny, olona tiady, olona papampianga, olona mandrakariva. Satria nahoana? Rehefa makany ianao dia izao foana teneniny hoe raha koto atsatsinananatsy, zareo atsatsinananatsy ny tena nanao an'io zavatra io, zareo atsatsimoatsy ny nanisy an'izao, nanao an'izao anao. Satria nahoana? Ilay Andriamanitra ivavahany ry havana dia ilay Andriamanitra mpandainga efa hatramin'ny ela, ilay Andriamanitra mpanamelika, ilay Andriamanitra izay hoe mpampiapanga. Ary io mpampiapanga ny jentilisa rehetra efa ho avy ilay faran'izao tontolo izao. Izy ihany mody manosika fa izy ihany no hiapanga n'ireny olona ireny ana farany. Tandremo ry havana, iza ilay Andriamanitra izay andohalehany lohalikitsika. Fa ireto fiangonana izay tany Tesalonika reto kosa dia nahazo ilay endrik'Andriamanitra. Satria Andriamanitra velona, ilay Andriamanitra izay nivavahany sy ninony. Niaona tamin'i Kristy izy ireo. Ary rehefa niaona tamin'i Kristy ny olona iray ry havana dia tena hoe ao ilay hoe tonga olom-baovao. Tsy izy tsony ny velona fa Jesosy Kristy ny velona ao anatiny. Ny olona ao amin'ny Jesosy Kristy ry havana efa nanombo ny manontolo. Efa nandan'ilay olona taloha tsy miorina natao intsony hoe fitiavan-tena. Io fitiavan-tena io ry havana, io no anisany tena hoe mahatonga ny ady, anisany mahatonga ny fisarahana indrindra amin'Andriamanitra sy fisarahantsika amin'ny manodidina antsika. Fa ny olona ry havana rehefa tena hoe niaona tamin'i Kristy fa nanombo an'izany fitiavan-tena izany teo amin'ny asa fijaliana. Ninona izay mety karazana fifadirana, ninona izay mety karazana tsy fanarahan-tsaina, fifanarahana eo amin'ny fikambanana anankiray dia hoy izy hoe efa voavomby teo anazy fijaliana izany olona izany. Tsy izaho intsony no velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Dia tanterakitsika ilay Jaona 2:4-20. Tanteraka reto Tesalonianina reto koa moa izany.
Ndinga ho jerentsika Jaona voalohany a toko faefatra andin'ny faharoapolo. Vakintsika zany rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe raha misy manao hoe tia an'Andriamanitra aho nefa mankalala ny rahalainy dia hampandainga izy. Fa izy izay tsy tia ny rahalainy izay hitany, ataona ahoana ny tia an'Andriamanitra izay tsy hitany? Any ry havana, amin'ny fomba ahoana moa ny itiavantsika Andriamanitra izay tsy hitany masontsika nefa ilay rahalahintsika izay eo akaikintsika ary nefa tsy tiantsika, mpandaingatsika ozy ny soratra masina. Inona ny fampiarana azo raisina amin'izany ry havana? Ny kristianina dia nantsoina hifankatia. Rehefa ny bebaka marina tokoa itsika ry havana malala ho amin'ny tompo dia tady teo fa ny aminao manontolo ilay olona taloha dia fanombohana teo amin'ny hazo fijaliana. Matetika ry havana rehefa misy tsy fifanarahana eo amin'ny olona anankiroa samihafa dia anisan'izany mahatonga ilay izy resaka natao hoe ambo-po. Fa efa kristianina ianao ry havana, tady dio fa hoe efa mifatsihana teo amin'ny hazo fijaliana anie zany ambo-ponao zany, ary nentin' Jesosy Kristy any anaty fasana izany. Aza vela hipotra intsondrany ry havana. Raha misy mitady kitikitika ny ambo-ponao, lazao izy hoe efa voaomby teo amin'ny hazo fijaliana izany. Fizady natao hite satria kristianina, satria Andriamanitra fitiavana, ilay Andriamanitra izay ao anatiko. Fampiarana tsotra be izany ry havana. Mety eo amin'ny fiarahamonina izay nisy antsika tsirairay avy, mety nisy izay nandratry, tsy lavina fa masosotra indray nataon'ny olona, fa tarihany tenin'Andriamanitra itsika amela heloka, satria ilay Andriamanitra izay tompontsika ry havana dia Andriamanitra mpamela heloka. Ianao samy vady ao, impiry ianao no miady ao anaty tokantrano, fa impiry ianao nanao dingana voalohany andeha hifona amin'ilay vadinao iny. Fa kristianitsika ry havana, angatahan'ny tompo alao ilay dingana amin'ny fitiavana. Jesosy Kristy ry havana, tamin'izy nitsangana tany maty dia niseho voalohany tamin'ny mpianany dia ahoana ozy izy? Finaritry fiadanana ho anareo. Fa izy tsy mba niteny mihitsy hoe tratrakanareo mpianatra, mafy kosa nataonareo ny tena nilozanareo tena ny hazo fijaliana, jerarony kosa ry Andry Petera, fa ahoana dia ianao so nafanafo be tamin'iny fa taizaka nalehanao avy ao. Tsy izany teny, tsy resaka fanomezan-tsiny nataony ry havana, fa mbadiky ny hoe finaritry fiadanana, misy famelana izany, misy resaka fitiavana lalina izany. Tianao ho derain'Andriamanitra ve ny fiainanao ry havana, tahaka nataon'ny Paoly an'reto fiangonana Tesalonika reto andehantsika hifankatia. Fa ny ambo izany dia efa voatomboka teo amin'ny hazo fijaliana izany. Ny lovanao sy ny fiainanao izay efa nataon'i Jesosy Kristy an-danitra, izay mpanjinina ry havana. Efa manana lova ianao, efa manana fiainana any an-danitra ianao, izay mpanjinina mandrakariva. Jesosy Kristy jerena ry havana. Manaraka izany dia ho vakiantsika indray ny andin'ny faharoa, ny andin'ny fahaefatra azafady tompoko. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, ka reharehan'ny tenanay ianareo eny amin'ny fiangonan'Andriamanitra noho ny faharitanareo sy ny finoanareo amin'ny fanenjehana rehetra izay manjoa anareo sy ny fahoriana izay retanareo. Ny finoanan'Andriamanitra velona dia mitondra amin'ny faharetana. Ny finoanan'Andriamanitra velona dia mitondra amin'ny faharetana. Teo izy mitondra amin'ny fifankatiavana, fa ankehitriny kosa izy dia mitondra ny atao hoe faharetana. Ireo fiangonana ny Tesaloniana ireo ry havana dia nandia andro sarotra. Taon'ny fanenjehana mafy ireo emperora Romanina izay nifanesy tamin'izany fotoana izany. Ary anisan'ny tena hoe nisy maty martyra mihitsy, ny jalina noho ny mahino maha-kristianina azy.
fa zao ry havana ny fahamarinana raintsika amin'io a arakaraka ny habeny fahoriana arakaraka ny ady sarotra zay lalovana eo amin'ny fiainanao dia tady dio fa atao fitahina ireny fitahina satria nahoany fitahina hitetavansika ilay tompo Andriamanitra zay loharano-kery loharano fampiononana loharano ny zavatra rehetra dia tahaka ny fotaka mandreva arakaraka ny leteanao dia tavanao famonjena tompo vonjeo ary tsapantsika izany eo amin'ny fiainana ry havana ary ny ainan'ireo jiosy ihany koa izany rehefa milamindaminy ny fiainana tsy tsaroana ilay tompo Andriamanitra mivavaka ihany fa ahoana ohatry ny hoe tian-tsaritrariny ihany fa rehefa miady mafy ianao misy ady atianao mafy mahay mitady an'Andriamanitra fontsika rehetra isika amin'ny fanahintsika rehetra tompo Andriamanitra afao amin'ity ry ahy atao fitahina ry havana zay ady sarotra lalovanao eo amin'ny fiainana amin'ny fomba fijeron'izao tontolo izao mety hoe kaiza amin'ny fiainana zany koa hoe mba fiainana fandehantsika atao amin'ilay masina kristianina an Jesosy Kristy dia hoe fahoriana ataontsika hoe fitahina satria nahoana hitetavansika ilay tompo Andriamanitra tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka fa tadidio mandrakariva ny tanjon'Andriamanitra ny eo amin'ny fiainantsika dia tsy hoe ty olo ty dia ataoko miliardera tsy hany ny tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika fa ny tanjon'Andriamanitra voalohany amin'ny olona anankiray dia nanany olona fiombonam-piainana amin'ny Jesosy Kristy fa rehefa hiala eo tsika ry havana Jesosy Kristy inga ny fandraisantsika nandanitra any fa ity dia mila zarina izany reto fiangonana Tesaloniana reto nahita n'izany fahoriana izany fa tsy hoe niafina tamin'izany hitan'izao hoe namana ny finoana enjehina misy tamin'izany ary tena hoe nidorana mihitsy fa nahoana tsy nampiemitra azy izany satria nahoana mibe ny fanantenany ry havana nitondra faharetana ho azy izany efa hitantsika ny any amin'ny Afrika zao voaingana nampalahelo be mihitsy amako ny fanenjehana kristianina mamaivaiva tsy tahaka ny eto Madagasikara tonga dia ny olona ray fiangonana mena safidy izy mbola nompo an'izany Jesosy Kristy izany ve nareo fa raha tsy hanompo fa raha nompo an'izany nareo hidinina ity fiangonana ity dorana iato zay rehetra mbola samy tsoro fa volombelona fa manatsafidy nareo mivoa zay tsy hanompo an'izany tsony fa tsisy mivoaka ny kristianina reny zany ny finoana zany satria nahoana finoana velona an'ilay tompo Andriamanina dia nitaterahany zareo tokoa moa tamin'izay fa hitsorantsika ny tompo fa tsy mba tahaka izany eto Madagasikara dia ao anatin'ny fahoriana ry havana tahaka nahoana ny toe-panahy tokony hananantsika mba hahafahantsika mijoro ao anatin'izany andehantsika ao anatin'ny ady sarotra zay lalovantsika dia hianatra hiaina an'Andriamanitra mahaiza miaina an'Andriamanitra ry havana ao anatin'ny ady sarotra fa tsy monomonina mandrakariva fa zay no navoan'ny zanak'Israely tanany tany hevitra lalana tokony vita ao anatin'ny 12 andro amin'ny resaka haitany ny desera zany dia natao ino 40 taona niodikodina tao satria monomonina mandrakariva izy fa ngasy izy fasana tanany Egypta nietina ty izahay fa ahoana izao fa monomonina mandrakariva fa ao anatin'ny ady sarotra ry havana andehantsika hianatra hiaino an'Andriamanitra ao anatin'ny ady sarotra ihany koa andehantsika hianatra hiteran'izany hoe Andriamanitra hisarotra an'Andriamanitra hiteran'Andriamanitra efa nandalo teo amin'ny fiainantsika ve zany ry havana miady ady sarotra ry tompo fa dia misaotra anao fitsy ry havana no tena mahavita an'izany fa ndeha narantsika izany tamin'izany fotoana izany dia fijoroana fahavolombelona Tesaloniana dia zany resaka hoe fijoroana maha-kristianina izany fa ndeha kosa tariditsika amin'izao vanim-potoanantsika izao ilay izy tahaka nahoana fijoroana fahavolombelona izay angatan'Andriamanitra amin'ny tsirairay avy tsy miafina amintsika izao ry havana fa mafy ny ady eto Madagasikara vidim-piainana mbola tsy tafarina tamin'ilay resaka krizy ny ara-pahasalamana teo misy zavatra isan-karazana fa ndeha itsika hijoro amin'izany hoe kristianina ao ka
ao anatiny raha ohatra ianao a hoe mpivarotra zany amin'izao nge manaroatra daholo mivarotra hoe miakatra hono ny vidin'solika dia eny koa vao mivoaka tasy le vaovao dia aty izy dia efa mampiakatra sahady fa ndeha tsika hijoro hoe non kristianina alaiko fotsiny zay ahafahako zay hoe mampiodina ny tsenaka mamelona ny vady aman-janaka fa tsy akatombo be amin'io satria nahoana kristianina ao ihany koa ny resaka raha ohatra hoe tandro filaminana ianao atsahary resaka fanorana isan-karazany ity fa mahay za mionina raha manao an'izany na manao rehetrarehetra teneny hoe kristianina fa za kosa tsy mba namany zany itsoro amin'ny fahamarinana mpitondra ao anatin'ny fanjakana ianao fitahina be zany isaorana ny tompo zany fa ndeha koa ianao mba hiteny hoe itsoro kristianina raha manao an'zora koto manao an'zora be za tsy latsan'izany satria nahoana kristianina fijoroana vavolombelona zany ry havana tsy mora ny fijoroana vavolombelona fa mamery anao ilay finoana zay ao anatinao dia finoanan'Andriamanitra velona ho famitinina azy ry havana eo amin'ny sehatra ny fambolena rehefa te hazo voaingana ianao moa zany ny ataon'ny teknisiana raha te hazo voaingana ianao na taranaka aingana amin'ny alalan'ny fiompiana somary ampijalianao kely ilay hazo na le biby matahotra izy ao anatin'izay hoe oy lany tamingana eto dia ny zavatra ataony aingana to mamoa aingakaingana izy expérience efa natao maro moa zany hoe matahotra ilay hazo ohatra hoe misy vary zany reo dia somaritina kely le rano iny dia matahotra le vary oy lany tamingana eto dia mamoa voaingakaingana be izy dia tahaka izany ihany koa ry havana dia angalantsika lesona zany hoe ny fijalena ny ady saritra zay lalovantsika ataovy tombony ho antsika amoazana vo fa vo inona le avoakantsika dia ndehantsika amoa vo fifankatiavana asehoany manodidina hoe zany kristianina zany fa Jesosy Kristy mivelona ato anatiko zay resaka ampo zay resaka tsy famarinana rehetra zay fanomboako teo amin'ny azo fijaliana zany ary za dia manana faharetana satria velona ilay tompo Andriamanitra manana fanantenana satria le lovako mandrakizay ny fiainaka ao amin'i Jesosy Kristy zay ny mpanjendiko mandrakariva dia van'Andriamanitra rery ny voninahitra ao antsika tsiray avokosa zany teny zany amen. Vavakantsika ry havana ray malalo ankasitrahanay ianao noho ny amin'ny teninao fa ay tokoa ve arakarak'izay tomponay izay dia tavinay andro amanalina dia tahaka izany ny toetranay tompo Andriamanitra ifonanay ny amin'ny toe-po izay insensible izay tsy mba ampitempo ho an'ny manodidina ifonanay ny toe-po izay tsy mitory fitiavana ny manodidina anay ifonanay zany Jesosy ary ifonanay ihany koa ny tsy famelana ny heloka izay nandratra anay fa eto koa izahay dia mifona ihany koa amin'ny fandratrana ny hafa
Jesosy enoa ny fibebahana, enoa ny fifonana izay ataonay tsirairay ankehitriny. Ny filanay sy ny toetra anatinay izay tsy araka ny sitraponao Jesosy dia omboanay eo amin'ny azy fijaliana izany, ary tsy izahay intsony no velona fa ianao Jesosy Kristy Tompo no velona ato anatinay. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana ny vavaka. Amen. Nifkainana, nifyanana izanakulumeluna Zivisuza finani kitsikana Yamanu mamejezana jemanjo Nijunifikasa mabelaja Nifyana kureja beamina Nifautanavita kutamina Mangata kafamelana de mancho Azamela uangaiai Fairenu mafini filuku Kana mamelana fakambanai Emata jamani fanaiku Ninufu kwenye malemi nusadikei Tuwa natsambiei kama nai Meteza yenawani wanje mancho Wera sitokiwai manjavizo Yenau nuvatula nisifia aku Nierinamu itu Nizulaku Nifuka wanatikwai wafadacha Dirasa uzanaka wajemani cho Azabela uangayai Fakri udenu mafi nifiluku
ry havana malala ho antsika izay naiky tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny tompo ary ny bebaka marina tokoa mitsangana andreny teso mahafaly atolotry ny tompo antsika ho famelana ny helitsika hoy ny tompo aminao a satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako izao efa niaina izao efa nandevina ny fahatsoanareo tahaka ny fandevina ny zavina ary efa nandevina ny fahotanareo tahaka ny fandevina ny rahona ko miverena ampiko fa efa nanavitra anao fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very ambara amin'ny anaran'ny tompo fa voavela ny elikareo noho ny anarany masina amen miderany anarany Samachani Urunaiza Favelani Hemune Sigo Saruna Nifautani Samachani Urunaiza Zeresane Zeova Sifitaka
antsika izay voavoela eloka dia andeha ambarantsika ampahibe maso ny finoantsika araka ny fanekempinoana laharana fahaefatra manambara hoe manambara ny finoantsika an Jesosy Kristy isika dia araka ny teniny Joana mpanao batisa hoe indro ny zanak'Andriamanitra izay manaisitra amin'ny fahotana izao tontolo izao sy araka ny teniny Andrea hoe efa nahita ny Mesia izahay sy araka ny teniny nataony Natanaela hoe raby eo ianao ny zanak'Andriamanitra ianao ny mpanjakan'ny Israely sy araka ny teniny nataony Samaritana hoe ny tenanay nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao sy araka ny teniny nataony Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona ianao manina ny tena fiainana mandrakizay ary araka ny teniny Tomasy hoe tompoko sy Andriamanitra amen. Dia tsika riavana hiaraka iomana amin'izao vavaka fangatana izao vavakatsika riavana isaoranay ry Andriamanitray misy ny fotoana izay ahafahanay mitalao eo anilanao mameo anay ny fo aharitra Jesosy Kristy Tompo mameo anay ny fo isaotra anao eny na dia mandalo ady saritra azy izahay dia mameo anay ny fo anantena anao mandrakariva ahafahanay mijoro ho tena kristianina eo amin'ny fiarahamonina izay efa nametrahanao anay ka ao ireo izay anjara toerana izay efa nametrahanao anay Tompo dia
mameo anay ny hery tsy ozongozona amin'izany zay fa tena hijoro tokoa fa hoe izahay dia efa nanombo ny fanirenay ny filana rehetra teo amin'ny azo fijaliana ka tsy izahay intsony no velona fa Kristy no velona ato anatinay. Jesosy Kristy tompo mivavaka ihany koa zay ho an'izao fitandremana isotry fitiavana izao ny mba hanoloranao mpitandrina anay ihany koa, mpitandrina zay hitondra anay amin'ny fifankatiavana, mpitandrina zay tena hoe ahafahan'izao fiangonana zao miara-miasa kaiky tokoa ary hiara-mizotra makany an-danitra any hatrany. Dia aza vela isy kajikajin'olombelona Jesosy, aza vela isy resaka mahaizamaiza anatin'izany rehetra izany, voaka ny fahazavan'ny fanahinao masina. Aoka ianao Jesosy Kristy tompo mihitsy ny asa ka hanendry ilay olona ho tonga soamatsara eto. Dia mivavaka ihany koa zay ho an'ny asa fifandraisana sy ny fampahalamba-vao eo anivon'ny FJKM. Ianao Jesosy Kristy tompo hitany fitaovana, hitany olona isam-batan'ny olona tsirairay avy ao anatin'izany dia tena hoe iroborobo tokoa ao anatin'izany filazany tsara izay toriana amin'ny alalan'ny fifandraisana maro samihafa izany. Mivavaka ihany koa zay ho an'ny homoneria ny eto amin'ny synodam-paharitany izay misy anay. Dia anatin'ny fiahina ara-tsosialy maro isan-karazany, ao anatin'ny fitoriana filazany tsara ihany koa taio izy ireny Jesosy. Taio izy ireny hitombo ezaka hatrany ary ahita ihany koa izay fomba hitoriana amin'ireo izay tena hoe zaza mania, ireo izay anaponja isan-karazany ireny dia akinona fiaino am-pelantananao dia mba tena ho fiteny velona tokoa ny teny izay hotoriana sy hafafy amin'izy ireny. Tonga eto izahay ihany koa Jesosy dia manana ny fanirianay ka mba ianao ny favaka mangina izay ataony tsirairay avy. Misaotra Jesosy fa Andriamanitra be mivavaka ianao, nivavaka ty ataonay aminaranao Jesosy ary akamanay amin'ilay vavaka izay fanampianarinao manao hoe ray anay izay an-danitra ho amasinina ny anaranao, ho tonga any ny fanjakanao, ataony sitraponao ny aty an-tany taka ny an-danitra, meonan'io ny anana sazo anay ary mamelany elikay taka namelany izay meloka taminay, aza mitondra any amin'ny fakapanahy fa manafahany amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
so amin'ny finoana riavana nitsotra masina izay atolotra amin'ny anaran'ny tompo fa ho tanteraka aminareo ane izany. Andriamanitry ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo amin'ny voninahiny mandrakizay eo amin'ny Kristy. Rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Amen. Mipetraka amin'ny fiangonana mivavaka mangina. Ho an'Andriamanitra velona tokany irerian'ny voninahitra amin'ny ran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.